fahasoavana fiainana reto avy ny andiny milazan'izany Efesiana toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana amin'ny valin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa andro mizesa fa asany isika voaforona raha misy olona ao Kristy dia zava-boary vaovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao reo fa asan'Andriamanitra tsika Andriamanitra no nanorina antsika tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay nomanina Andriamanitra raha teo mba handehana antsika eo aminy io efa nomanina Andriamanitra mandeha amin'io ianao miainga fahasoavana ianao dia mandeha amin'ny fahasoavana rehefa avy eo zay ianao vao miasa fa miasa amin'ny fahasoavana ianao fa tsy miasa amin'ny herin'ny tenanao na miasa mba ho azo fahasoavana efa nahazo fahasoavana ianao vao miasa mila miasa Korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafolo aitsika tsara ny tapany voalohany amin'ity fa nitoerany amin'ity tsisy azontsika mihitsiny ina Korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafolo fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy dia aseho foana io raha vao misy fetifety kely dia fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy za dia tsy mizesta fa fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy fa tsisy azoko mihitsy ny dika zany dika zany tsy nanao ninina nahazo an'io tsisy ny ataoko mihitsy nanaiky fotsiny hafanomeny Jesosy le izy fahasoavan'Andriamanitra natoy izao lazaza mantsy Paoly hoe za kozy izy mba ao anatiny za zay nanenjika fiangonana mba nisehoan'i Jesosy Kristy koa dia zao am'izay tsy foana ny fahasoavany ato amiko tsy hoe lasa tsisy dika le fahasoavana raha ohatra ka hoe novovonjy ianao dia petrapotsiny azany efa ao amin'ny fahasoavana dia efa ao amin'i Jesosy dia tsy mila manao ninina ntsony fa dia efa mandray lay fitsaranao amin'ny Kristy dia voavela heloka foana ianao na dia manao laboraiky be ohatrin'inona ary ianao voavela heloka foana ianao zany ny fahasoavana tsy zany fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao tsy foana ny fahasoavana naseho an-tany fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra tanareo rehefa nahazo fahasoavana maimaimpona dia lasa miasa fa amin'inona ny anaovana ny asa miezaka be miasa inona zay tsy zany efa fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny zavatra ataoko rehetra zany manomboka manao zavatra zany rehefa mahazo fahasoavana fa ny zavatra rehetra ataoko dia mbola amin'ny fahasoavana daholo no mameana manao an'iny fa tsy amin'ny ezaka ataoko akory ao ve fakazo ve tsy mbola tsy azo Kolosiana toko faharoa andininy fahaenina ain'ny kristianina tsara ny Efesiana toko faharoa andininy fahavalo sy fahasivy fa nitoy an-tsain'ny kristianina dia ozy izy Paoly amin'ny Kolosiana toko faharoa andininy fahaenina hoe tahaka nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo ahoana nandraisanareo azy fahasoavana tsy zay fahasoavana nandraisanareo an'i Kristy dia mandehanao aminy arak'izany koa dia zany ny fiainan'ny kristianina koa zany dia tokony fahasoavana mitovy amin'ilay nandraisanao an'i Jesosy ihany ao fa tsy hoe zany andrain'i Jesosy fahasoavana fa rehefa avy amin'izay miesaka manatanteraka lalàna tsy avitra ianao tafasaraka ny alan'i Kristy ianao raha vao manao an'izay takazo vitsika mbola tsy resy lahatra Filipianina toko voalohany andininy fahaenina Filipianina toko voalohany andininy fahaenina mahatoky indrindra fa zay nanomboka asa tsara tao anatinareo natonga anareo converti Andriamanitra nanao an'izany natonga anareo converti no hanatanteraka zany manam-piavy ny andron'i Jesosy Kristy ny fiainana manam-pivery Jesosy zany mbola fahasoavana ihany asan'Andriamanitra daholo fiainanao rehetra manomboka eo fa tsy asanao Titosy toko faharoa andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'izay ho an'ny kristianina dia nieritreritra foana hoe fahasoavana namonjena azy oui c'est vrai fa ny kristianina nieritreritra foana hatramin'izay rehefa voavonjy amin'ny fahasoavana dia mila miezaka amin'izay izao velao any amin'izay le fahasoavana aprimo any amin'izay be makany an-danitra fa lasa amin'izay tsika izao fa ozy ny Titosy toko faharoa andininy faha-raika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo hoe fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay maninona ina ny fahasoavana mamonjy ny olona rehetra fa tsy tapitra eo no ilana fahasoavana izany fahasoavana izany koa dia mbola mampianatra antsika andany toe-panatsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo izao
ary izany fahasoavana izany koa dia mampianatra antsika mba ho velona amin'ny onony sy ny marina ary mitoem-panaraka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Manomboka azo ho azo kely amin'izay ve? Fahasoavana rehefa voavonjy ianao, fa mbola mila fahasoavana ihany koa amin'ny fiainanao, ianarana isan'andro, mampianatra anao isan'andro fahasoavana io, mitaiza manabe anao isan'andro fahasoavana io, tsy azo elany fahasoavana io, tsy famonjena ihany ny ilana fahasoavana, fa fanaovana sitrapon'Andriamanitra koa mbola ilana fahasoavana, satria io mampianatra antsika io fahasoavana zany a dia famonjena sy mampianatra mandritra fiainana rehetra, zay ny fahasoavana, fa tsy tia ihany akory hatram'izay le velontsika fa tia foana le izy, fa mbola misy toerana. Mampianatra antsika anao tsia ny fahasoavana, fa ny kristianina dia tsy mahay manao tsia, fa rehefa isaky ny angatananao zavatra izy dia manaiky foana, ka na ny devoly avy mangataka azy anao zavatra manaiky ihany. Fa ny fahasoavana ihany no afaka mampianatra antsika manao tsia, non, préféré pas ça. Dia mahavita manao non ianao noho ny fahasoavana, fa tsy noho ny safidinao na ny fahaizanao na ny fahendrenao na ny iny. Inona ny asainy lavina, inona lazay teo, mampianatra antsika andany toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra. Dika zany dia hoe ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra dia le toetra tsy miraharaha an'Andriamanitra. Io le resantsika teo hoe pompier ny tsara raran'Andriamanitra, matoa manatona anazy dia satria milazy aho, fa tsisy raharaiko an'izany Andriamanitra zany fiainako isan'andro, rehefa lahady rehefa sabotsy tena milazy aho, satria amin'izay aho mahazo vanim-bavaka rehefa zao isan'andro tsy milazy. Dia ny fahasoavana mampianatra antsika andamin'izay zao le ny olona io romain voalohany, na dia nahalala an'Andriamanitra azy izy mijentilisa ny sahany eto a, dia malala an'Andriamanitra daholo ny reny olona rehetrarehetra na nilazazay ty ara malala fa miezaka tsy mino, na dia nahalala an'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy araka izay mendrika ao an'Andriamanitra, sady tsy mba nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary ny maizina ny vonodonto. Dia ny fahasoavana ihany mampianatra anao tsy hanao ohatr'izany, fa mampianatra anao anaiky hoe milaiva nkale Andriamanitra, fa nanaraka hatramin'ny voalohany aloha dia azonaiza. Faharoa, ny fahasoavana koa dia mampianatra antsika andany filany izao fiainana ankehitriny izao. Ao Titos toko faharoa andiny faharoa-mbinifolo io vakitsika io a. Iny zany ny filany nofo, bien sûr ny filany nofo, ny fahasoavana ihany no mandresa izany, satria io izy io nofo io izy Paoly a dia mila ombohany isan'andro miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana, ny nofo sy ny faniriana ary ny filany. Tsy vitanao zany e anombo zany eo amin'ny hazo fijaliana e, fanombohana zany amin'ny hazo fijaliana nge ohatr'izao ny abehan'ny ino moa ny fatsike, aty amin'ny kely nofo drindra ty pa, 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 eto koa vao miketro nareo vao maika maharary zany e. Mila ombohany isan'andro amin'ny hazo fijaliana ny nofo sy ny faniriana ary ny filany. Tsy vitanao zany, mila fahasoavana manao an'izany. Nenao ary fanjaitra kely ohatran'ity tsy tapory atao aty amin'ny be nofo drindra ty, mbola matahotra ianao anao an'le izy, tsy vitanao zany. Fa tsy filany nofo ihany mila ilana, fa ny filana reny, filana fahefana, filana laza, filana voninahitra dia mila lavina daholo. Zany no ampianarana fahasoavana anao. Fa raha mianatra ny fahasoavana isan'andro ianao dia mahavita mandany zany, ka angenao avy eo hoe to vitako le izy, efa isan'andro a io mihitsy ny tiako atao foana. Fahasoavana zany, c'est un cadeau gratuit pour une personne qui ne mérite pas. Ny mampianatra anao andany zavatra rehetra kao zao tontolo zao, filana ny zavatra rehetra kao zao tontolo zao, toetra tsy miraharan'Andriamanitra filazo fiainana ankehitriny zao a, zany no ampianarany tenin'Andriamanitra, ampianarany fahasoavana anao isan'andro. Fa tsy manao nao fotsiny, fa ny fahasoavana koa mampianatra anao manao oui, manao eny.
mba ho velona amin'inona ozy izy velona amin'ny olona sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ina ndika an'izany ny atao hoe velona amin'ny olona dia olona velona mahafetena. Ianao zany ny fahasoavana mampianatra anao hanana maîtrise de soi, ny fifandraisanao amin'ny tenanao. Fahasoavana ihany mampianatra anao an'izany, tsy vitanao zany. Fa rehefa mahazo fahasoavana ianao ka mbola miaina amin'ny fahasoavana dia mahavita mahafetena. Fifandraisana amin'ny tenanao. Amin'ny olony sy ny marina ozy izy, ny dikany marina indray dia rariny, manao rariny amin'ny olona rehetra, fifandraisana amin'ny hafa. Ny fahasoavana ihany mampianatra anao hifandray amin'ny hafa. Fahasoavana manome anao an'izany dia vitanao zany rehefa miaraka amin'ny fahasoavana ianao. Io Matteo 7:12, ina andinina zay Matteo 7:12, zay zavatra rehetra tian'ny olona, zay zavatra rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy ohatr'izany koa. Zay ny rariny, zay ny marina, zay ny fifandraisana amin'ny hafa, zany ny ampianaran'ny fahasoavana. Fa matetika ny olona mpanala indrindra raha voalala tezitra. Rehefa tsy tia alana ianao dia aza manala ny hafa. Matteo 7:12. Ny fahasoavana mampianatra anao na ny fifandraisana amin'ny tenanao. Ny fahasoavana mampianatra anao na ny fifandraisana amin'ny hafa. Fa ny fahasoavana koa dia mampianatra anao velona amin'ny olony marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany hoe mampianatra anao hanana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Zany ny asan'ny fahasoavana. Rehefa manana fifandraisana amin'ny tenanao ianao, fifandraisana tsara amin'ny tenanao ianao, rehefa manana fifandraisana tsara amin'ny hafa ianao, rehefa manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ianao, que demande le peuple? Tsy zay va ny fiainana. Fahasoavana zany tsy vitanao zany na ezaka ohatrin'inona ary ianao. Fa vitan'ny fahasoavana zany. Ahoana ny fomba ampianaran'ny fahasoavana anao ary? Ahoana ny fomba ampianaran'ny fahasoavana anao? Ezekiel 36:26-27. Ezekiel 3:30 4:20 ka 7:20. Jereo ombeko fo vaovao ianareo. Fa fanahy vaovao ny ataoko ao anatinareo. Dia esoriko ao amin'ny nofinareo ny fo vato. Dia omeko fo nofo ianareo. Fanaoviko opération gratuite nareo. Ina ny ataonao rehefa atao opération ianao? Miezaka n'inona? Matorika. Ary tsy mbola matory dia mena anestesia. Tsisy ninina azo atao. Amboarina fotsiny toa dia omena ny opération. Mahazo fo vaovao, mahazo fo anahy vaovao. E alana le fo nofo titeny ao anatinao io. Alana le fo masika sy kizitina be ao anatinao io. Dia soloina fo vaovao. Wow! Opération. Andriamanitra ihany manao an'izany. Fahasoavana zany. Dia jereo amin'izay na ina? Atao inona zany? Iarahantsika mamaky ny andininy 7:23. Fanaiko natao anatinareo, mahatonga nareo handeharaka ny lalàna sy mandrafitsiko manaraka azy. Contexte. Babo any Babilôna ny zanak'Israely amin'ny fotoana io. Fa manino izy ny babo any Babilôna? Satria ny mpaminany rehetra efa niteny foana hoe miala amin'ny sampinareo io nareo. Raha tsy miala amin'io ianareo dia ho lasa babo hiala amin'ilay tany zay nianana Jehovah omena anareo. Fa tsy nahavita nanaraka ny lalàn'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely to manaraka androany. Tsy mahavita miezaka foana manatanteraka lalàna ohatra antsika miezaka manao sitrapon'Andriamanitra isan'andro, fa tsy mahavita mihitsy. Fa ny fahasoavana dia manao an'izao. Ataoko ao anatinareo ny fanahiko aho. Dia ahatonga anareo manino? Mandeha araka ny lalànako. Mahatonga anareo lasa mahavita manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy avy aminareo zany fa noho ny fanahiko izay ataoko ao anatinareo. Ahatonga anareo hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ao vetsika. Izany ke ny lanan'io e. Ahatonga anao anatanteraka e. Fa ny anao tsy sirarahinao an'io fa ianao ihany miezaka manatanteraka an'izy amin'ny herin'ny tenanao. Tsy nahavita firy arivo taona zay zanak'Israely. 4 arivo taona au moins. Tsy nahavita
Bandrakandroany. Ianao efatra inona, efapolo taona zay sa valopolo taona raha be indrindra, dia ho vitanao io. Ny olona efatra arivo taona tsy vita. Ianao vitanao amin'ny efapolo taona, fanarana ny tompo. Tsy vitanao. Ny fanahyko no ataoko ao anatinareo, tonga nareo andeharaka lalàna tsy tsika anaraka azy. Fahasoavana izany. Ahoana indray raha aloha ilay fanahy. Eto indray tsika mila mifakazo fa misy ny atao hoe fanahy, misy ny atao hoe fanahy bezibezy. Ny olona mitady fanahy masina nefa tsy mila ino. Ahoana ny azahoantsika ny fanahy io zany a pratiquement ny fiainantsika, verina amin'ny Efesianina tetsin'izay tsika. Ao amiko ianareo rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara izay mamonjy ianareo. Eny ao amiko ianareo rehefa nino nasiana tobokase amin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. So zany raha tia hanana fanahy masina ianao zany dia reto ny tsy maintsy ataonao voalohany indrindra aloha dia ino? Ao amiko ianareo rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara. Tsy maintsy mandeha ny filazantsara ianao. Fa ny filazantsara tompoko a tsy le tamin'ny ianao converti ihany ny ilainao, fa filazantsara mila filazantsara isan'andro tsika. Mila toriana ny filazantsara isan'andro a Kristy mahato fahotako teo amin'ny azo fijaliana dia nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka soratra masina. Zay ny filazantsara. Mila manana an'izany isan'andro ny fiainako a. Mila toriko an'izany isan'andro ny fiainako hoe maty Kristy miara-maty aminy, antsangany Kristy miara-mitsangana aminy a. Zay aloha voalohany indrindra mandeha ny filazantsara. Rehefa hoe ny filazantsara ozy izy a, io no mamonjy antsika. Dia ao amiko ianareo rehefa mila inonao zay, raisinao zay le hoe maty Kristy dia miara-maty amin'ny antsangany Kristy dia miara-mitsangana amin'ny olombavao a. Za manota maty Kristy, za manota Kristy andray, za manota maty Kristy, za manota maty miara-maty amin'ny Kristy. Aveo Kristy nitsangana olombavao dia za koa mitsangana olombavao. Dia fahavavao no manao sitrapon'Andriamanitra rehefa aveo, fa tsy za tsony velona. Zay le inoana. Dia rehefa miditra dia lasa manana ny tobokase any fanahy masina, dia manana ny fanahy masina, dia lasa mavita makato. Ataoko anatinareo fanahiko mba andehananareo araka ny lalànako sy tandremanareo ny fitsipika anaraka azy. Ao hoe tsika asa fanahy daholo zany. Fa io kosa tsy maintsy ataoko isan'andro. Mamaky baiboly, eny filazantsara mino, dia miasa ny fanahy. Satria izao lazain'ny Jaona 5:17 rehefa tonga fanahy fahamarinana dia izy mitady-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Zay ny asa fanahy fahamarinana zany a, tsy hanampy anao hitady ny kaianao very. Very kaiako dia vavaka Andriamanitra apio hita kaiako dia ny asa fanahy masina dia natokony hoe tetsy le izy. Fa milaza aminao be lehibe tsy pino tsy mila fanahy masina tsy mivavaka fa rehefa tadiavo hita ihany le kaie hoe teo. Tsy zany ny ilana fanahy masina, fa hitarika anareo amin'inona ozy izy? Amin'ny marina rehetra. Inona marina? Manamasina ny amin'ny fahamarinana satria ny izao ny lalana sy ten'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Zany ny asan'ny fanahy masina mitondra antsika amin'izany. Fa tsy hiteny amin'ny fahifantenana izy, na hoe tsy hiteny ho azy izy, tsisy fanahy masina miteny ho azy zany. Fa zay ina ihany? Izay reny ihany no lazaina aminareo. Tsy maintsy miainga amin'ny tenin'Andriamanitra foana ny fanahy masina. Fa fanahy hafa zany raha vao ohatra ianao hoe za tary amin'ny fanahy masina dia akomboko ny baiboly, dia fa memana fa fanahy hafa no mitarika ianao amin'izay. Tsy maintsy miainga amin'ny teny renao ihany, izay arakaraky ny haben'ny teny renao ny araky ny haben'ny fanahy masina mamelo anao. Tsy hiteny ho azy izy fa izay reny dia holazaina avokoa. Zavatra ho azy ara dia ambarany aminareo. Ary ny asa fanahy masina dia manolona an'i Jesosy foana. Izy ankalaza fa efa nandray avy aminay izy ka nambary izany aminareo. Raha lasaina bavy a, tsy nisy io baiboly io raha tsy ny fanahy masina no nampanoratra ny olona tao anaty baiboly. Dia izao koa tsy nisy fanahy masina mitarika anao ka hatonga anao havita katony tenin'Andriamanitra raha tsy miainga amin'ny tenin'Andriamanitra ianao mamaky baiboly. Raha tsy hainao mamaky baiboly dia tongava amin'ny 2 oktobra raha te amin'ny gasina mamaky baiboly ampianatra mamaky. 2 Corinthiens 3:17-18 ahoana amin'izay raha processus esan'le fanahy masina. Teny fanahy fakatoava, zay le izy teo a.
ny fahasoavana teny fanafaka toavana ahoana avy 2 Corinthiens 3:17-18 ny tompo zany fanahy zany ary zay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana any miaraka amin'ny tompo libre ianao afaka ianao mahavita manao sitrapon'Andriamanitra ianao fa isika rehetra kosa mitavatsy misarona ny ibadrenantsika voninahitra ny tompo tahaka ny amin'ny fitaratra ka hovany itovendrika aminy avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy ny mpanaraka gasy be mahibe an'io fa raha tsy mpanaraka ianao dia tsisy azonoina kely ara averiko ihany izy androany tsika rehetra kosa mitavatsy misarona ny ibadrenantsika ny voninahitry ny tompo teny lazaina dia zao rehefa mamaky baiboly tsika dia ny atao rehefa mamaky baiboly tsy mijery hoe inona ny tokony ataoko inona tsy tokony ataoko fa lalàny zany tsy vitanao zany rehefa mamaky baiboly dia mijery ny voninahitry ny tompo mipanjana ny voninahitry ny tompo jeren'i Jesosy ao anaty baiboly rehefa mijery ohatra ataoko hoe ty zany baiboly a ty zany baiboly zany ty a mamaky baiboly ianao dia mijeren'i Jesosy le ataonao anaty baiboly rehefa tahaka ny amin'ny fitaratra ozy izy rehefa mijery fitaratra ianao dia tsy maintsy mitovy ny tarehanao sy ny tare ao anaty fitaratra tsy zany tsy maintsy mitovy izy anankiroa jery baiboly ianao mijeren'i Jesosy dia satria Jesosy Kristy tsy miova ombalitsain'io ary mandrakizay dia nefa tsy maintsy mitovy ny tarehanao sy ny tare ato jeren'i Jesosy ianao dia manino izy izy ovany mitovy endrika mamaky baiboly jeren'i Jesosy dia ovany mitovy endrika aminy ianao rehefa mamaky baiboly mijeren'i Jesosy avy amin'ny voninahitra zany le voninahitra ato makaty amin'le voninahitra ato lasa manana le voninahitra Kristy ianao le mitovy amin'ny Jesosy tsy hoe lasa lava volo tsy be volobava fa mitovy amin'ny Jesosy dia lasa marina ohatran'i Jesosy lasa masina ohatran'i Jesosy lasa manana fifandraisana foana amin'Andriamanitra ohatran'i Jesosy lasa tsy manota mihitsy ohatran'i Jesosy lasa mavita mankatony tenin'Andriamanitra ohatran'i Jesosy zay hovany itovendrika aminy avy amin'ny voninahitra amin'le teny ho amin'ny voninahitra amin'ny tarenao toy ny avy amin'ny tompo asan'ny tompo manova endrika anao hitovy amin'ny Jesosy Kristy dia asan'ny fanahy zany dia lasa mavita manatanteraka sitrapon'Andriamanitra ianao tahaka ny Kristy zay mahatonga hoe ao aminy fahasoavana tsy maintsy misy Jesosy foana zay dikan'ny iverenantsika omeko fo vaovao ianareo fanahy vaovao ny ataoko ao anatinareo sady esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato omeko fo nofo ianareo ny fanahiko ny ataoko ao anatinareo atonga anareo andeha araka ny lalànako sy hitandrina fitsiko ka anaraka azy ahoana fandehany ny tenin'Andriamanitra mamaky baiboly isan'andro miasa ny fanahy masina dia mahatanteraka ny tenin'Andriamanitra amin'izay zay koa ny ty olazaina e vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fiadanana fahapo famorapanahy fahanaovatso finoana fahalemem-panahy fifehezantena inatoe tsy misy lalàna manohatra n'izany raha vao manana fitiavana anao mahatanteraka lalàna raha vao faly ianao dia mahatanteraka lalàna manana fiadanana ianao mahatanteraka lalàna manana fahapo ianao mahatanteraka lalàna manana famorapanahy ianao manatanteraka lalàna manana fanaovatsoa ianao manatanteraka lalàna manana finoana ianao mahatanteraka lalàna manana fahalemem-panahy ianao mahatanteraka lalàna manana fifehezantena ianao mahatanteraka lalàna tsy ezaka reto fa vokatry ny fanahy kosa fanahy no manome an'ireo anao rehefa omeny fanahin'ireo ianao dia lasa mahavita manatanteraka lalàna tsy miezaka manatanteraka lalàna ianao fa mahavita manatanteraka n'izany ho azy satria mitovy amin'ny Jesosy Kristy ny olona mba ny fahasoavana zany dia olona mankatony tenin'Andriamanitra saingy tsy mankatony tenin'Andriamanitra miezaka ny tenany fa mankatony tenin'Andriamanitra satria manana ny vokatry ny fanahy kazy vetsika dia zany tompoko ny dikan'ity Romanina 1:5-7 hoe tsy anakery aminareo ny ota tsy mahavita tsony ny ota fa ianao fa manana vokatry ny fanahy satria ianao tsy amban'ny lalàna fa amban'ny fahasoavana dia omeny fahasoavana ny fanahy ianao dia omeny fanahin'ireo vokatry ny fanahin'ireo ianao dia lasa tsy manakery aminao tsony tsisy azo ny ota atao aminao tsony dia lasa mahavita tsy manota ianao fahasoavan'izany verenantsika ty le lazaiko hoe raha ty ihany tadidinao dia fa milay ny zavatra rehetra Romains 6 raha avy amin'ny fahasoavana zany dia tsy avy amin'ny asa tsony fa raha izany dia tsy fahasoavana tsony ny fahasoavana
dika zany tsy manao ianao mba hotahiny Jesosy, tsy manao ianao mba ho voavonjy, fa manao ianao satria fa hotahiny Jesosy, manao ianao satria fa voavonjy. Zao ny fahasamihafany lalàna sy ny fahasoavana. Lalàna dia le voalaza teo, lalàna de manery ny akoho hoe ndala manidina re akoho. Na dakao sy velesina sy enjera ohatry ny nare manidina re akoho de ety le akoho manidina de nilatsaka izy rehefa etsy. Any asan'ny lalàna. Fa ny fahasoavana de manao an'izao. Ovain'ny fahasoavana ho lasa voromahery le akoho. De tazomina le akoho mba tsy hanidina, fa le voromahery tsy maintsy manidina foana. Tsy zany hoe? Zany le atao hoe fahasoavana. Lalàna manery ianao, manaova zao, tsy menery akory ianao anaovana an'iny. Velesiny fotsiny ianao, tsy mahavita an'iny. Fa ny fahasoavana manova ny fonao fonofo, ny fovatinao fonofo, de lasa manidina ohatry ny voromahery ianao, tazomina indray, fa miazakazaka izy fa tsy reraka, ary mandeha izy fa tsy iza. Zany ny fahasoavana. De mahavita manao sitrapon'Andriamanitra ianao amin'izay. De lasa zao zany le izy, tsy manao mba ho fa manao satria tia Kristy. De ny fitiavan'ny Kristy no manery anao zavatra. Satria zao ny hevitray, maty Jesosy Kristy hamonjy ny olona rehetra, de lasa maty koa ny olona rehetra, maty amin'ny fahotana. Ary maty hamonjy ny olona rehetra Kristy mba rahantsika mamaky ny toa nisa 2 mba tsy ho velona ho an'ny tena ny tsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy mitsangana amonjy azy. Raha velona dia tsy velona ho anahy tsony, tsy velona mitady ho tombontsoako tsony, tsy velona mitady ho mampetipety ny fiainako tsony, fa velona ho an'ilay Jesosy Kristy maty sy mitsangana amonjy anahy. Velona ho an'i Jesosy ny fiainako rehetra, ary marina ny fiainako zany, fa velona ho an'i Jesosy aho zao, sy fa efa maty ny amin'ny fahotana. Isan'andro aho mila mitory filazantsara amiko amin'izany foana, dia isan'andro aho mianatra amin'ny fahasoavana foana, dia mandroso amin'ny fahamasinana sy amin'ny fitoviana endrika amin'ny Jesosy Kristy foana, dia afaka miteny an'izao aho hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana, tsy izaho intsony ny velona, tsy izaho intsony ny miezaka, fa Kristy ny velona atao anatiko, ka ny velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako fotsiny amin'ny finoana. Mangataka ny Andriamanitra fa tsy mahavita ninina, tsy mahavita manao sitraponao fa meo fahasoavany, meo fo vaovao, meo fanahy vaovao, zay. Tsy izaho intsony ny velona fa Kristy velona atao anaty, ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ka nanolotra ny tena namonjy ahy. Izao amin'izay no lazay, tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra, foana ny fahasoavan'Andriamanitra raha mbola miezaka. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana, dia tsy hisy dika ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa satria efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahamarinana, dia tsy mila miezaka intsony aho manatanteraka lalàna, fa efa vitan'i Jesosy zany. Fa izy no velona atao anatiko dia izy manampy ahy tanteraka ny lalàna, fa Jesosy ihany mahavita manatanteraka ny lalàna, fa tsy misy olona mahavita manatanteraka an'izany. Ao ve zava-dehibe ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, fino manova ny fiainako isan'andro, tsy hoe tanteraka ahy fa miroso mitovy endrika amin'ny Kristy isan'andro makany. Fa noho izany raha lasaina-bava na zanaka ary ianao tsy mananjoy tahaka ninina amin'Andriamanitra fa zay tiany ihany io, mangataka ny azonao atao 4 minutes mananina, fa tsy mananjoy tahaka ninina amin'Andriamanitra, fa zay rehetra azonao dia fahasoavana daholo zany, fahasoavana daholo ny azontsika rehetrarehetra, na dia ny valim-bavaka azy, fahasoavana zany. Fa tsy hoe satria ianao efa nanao an'izao, satria anao ondrodro dia mendrika anao ny valim-bavaka, fahasoavana zany. Zay no lazainy Paul Romain 11:33-36, endre ny alaliny arena sy ny fahendren'Andriamanitra ary fahalalany,
tsy hita lany fitsarany ary tsy azo fatarina ny lalana tsy fantatrao mihitsy ke inandreno ataon'Andriamanitra ho anao raha pitso raha afaka pitso rehetrarehetra iza mahalala ny sainy tompo tsisy vavaka angamba mahalala ny sainy tompo iza mpanolotsaina azy tsisy izy ihany vavaka manolotsaina an'Andriamanitra Andriamanitra ataovy izao zany ny ilaiko za zao mety amiko zao fa tsy fantatra Andriamanitra mihitsy zany raha tsy teneninao azy aravo tsy manome eo donga lor greffe de la fin mihitsy iza nalala sainy tompo iza mpanolotsaina azy izy ihany iza mame azy aloha mba hamanina azy ray ina dikany dia zao hoe iza manao domboko tapany an'Andriamanitra dia antoavanyera efa nanao antianao Andriamanitra aiza am'izay karamako fampitakitra tairo iza mame azy aloha dia hamanina azy ray izy ihany avaminy sy amin'ny alalany aro azy ny zavatra rehetra fa izy ny aviny zao zavatra rehetra zao izy miazona azy ary izy koa no antony izy any nomemboninahitra mandrakizay amen ka di tiarany fara Korintena faharotoko faharoa fasivy a tsara tena izao tsika ampoanao fa soavaka Andriamanitra be dia be ny izay kado azoko teto androany zay sa tsy nahazo ianao mafy ianao raha tsy nahazo n'le kado teo dia ampy anazy zay ampy azy zay ina mbola mahazo fiainako tsy ho lazany bao tsika efa niaritra vetivety ozy izy ianareo dia Andriamanitra ny fahasoavana ihany nampahery sy ampitoetra anareo ao anatin'izay fa nieriko tanterana fahalemena zany malemy tsy mahavita manotanteraka sitrapon'Andriamanitra amin'iny mihitsy ny fahasoavana no manampy ana havitaka toy ny tenin'Andriamanitra fa raha mbola miezaka tsy mahavita tsy izy fahasoavana miasa tokoa tafasaraka fahasoavana ka zay zany ny zesy tiavako ny fahalemeko ny zesy tiavako dia amin'izay ny hery Kristy ny toetra ao anatiko dia ny hery Kristy nanaovako ny sitrapon'Andriamanitra. Korintena voalohany toko fahaefatra dimy fahafito iza nanome tombony anao amin'ny hafa inona ny anananao zay tsy niraisinao nefa raha nandray fotsiny ianao gratuit dia maninona ny geste ohatrany hoe tsy nandray zay fahasoavana atao hoe zavatra azotsika rehetrarehetra na mahavita makatony tenin'Andriamanitra re dia fahasoavana za fa tsy avamiko hoe terany tompo fotsiny aho fiderana ny voninahitry ny anarany zany aleluia tiako na tafitany aminareo za fa aty anatiko aloha zany dia milay be mihitsy anankiray ihany ny fahavalon'ny fahasoavana ina ary ny fahavalon'ny fahasoavana izay mahitsy lalàna lalàna ny sitrapon'Andriamanitra Jakoba toko fahaenina andiny fahaefatra nefa lehibe kokoa ny fahasoavana omeny fa hoy izy hoe Andriamanitra manolotra ny bezesy tampiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry dia atao hoe firehareana tsy le bezesy toatrana ohatra zao dia atao hoe mpiavinavina dia ny olona bezesy tamilaza hoe vitako io tsy maintsy vitako io zay ihany mavitan'io zany ny atao hoe bezesy dia atao hoe manetry tena dia zao hoe katramia tsy mahavita nininina tsy mahay nininina meo atompo mbola tsy mino fetera voalohany toko fahadimy andiny fahadimy toy izany koa ianareo tanora manekeny loolona samy mitafy fanetrehateny ianareo ka mifanompo fa rahantsika mamaky ny toeny Andriamanitra manolotra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry teny ianao tsy bezesy tahotrana fa ianao bezesy tao hoe vitanao foana sitrapon'Andriamanitra fa za bezesy tatrotranao fa za manaiky hoe tsy mahavita mila fahasoavana foana re kristianina fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika
ho azy rehefa nahatra ankehitriny sy manak'izay